Ny amin'ny voavoiny fataorian'ny fahaverizan'omby sivanjato tany Betsipolitra Antsalova ny sivy me lasa teo dia niona tamin'ny mpanao gazety io maraina io ireo tompon'omby sy mpivarotra tromby nitondron'izy ireo tamin'izany ary fa nibe ny tanàna Kavandra sy manamboninahitra iray no ao ambadika ireo alatromby ireo. Omby sivinjato no indray very tao Betsipolitra Antsalova ny fahasivy volana me lasa teo, roapolo amin'ireo ihany no mbola hita. Nandritra amin'ny feonantam-panao gazety maraina io no tondron'ny tompony omby sy mivarotra omby ao ambadiky ny alatromby ity ny ben'ny tanàna Kavandra miampy manamboninahitra iray. Misy escorte foana zany ny ombonay isany miaratra magnaty mampiasa teo taloha mampiasa polisy mampiasa gendarme. Rehefa nisakana ny fanjana ny zavatra igny dia ny fampiraharaha amin'ny zareo tompon-toerana zahay dia reo niany amin'ny limitrofinay niany amin'ny limitrofinay Antsalova zany tsisy problème mihitsy tsisy hoe ty mba hoe fandravana ny ombonay fa une fois zay vao midina ny Bemara makao amin'ny limitrofy makao amin'ny faritsy Betsipolitra sy Kavandra dia misy rangotra ny dahalo mandravanay tsy afenanao fa 10,000 sy ray isan'omby no agnaramanay andreo ny escorte ny ombonay avy eo ato ny faritsy ny Bemara miakatra ny Bongolava amin'io zany amin'ny région Menabe io. Rehefa nihita ny galy eto le zavatra zany hoe misy vola be zany business pe dia nanangana izy le atao hoe tsy fatako hoe dahalo ny voafona ataony hoe voromahery milisy zany amiko bon vofitaka zahay satria miverina fa fanjakana izy dia mifampiraharaha aminay zareo dia izy no miankadre andreo escorte reo micertifie miidentifie andreo escorte reo ka rehefa tamin'ity ndray motoraka ty reo escorte reo milisy nalefandreo sy natsangandreo mihitsy reo no mivadika aminay nandromba ny ombonay misy vavolombelona ato afaka miteny rehefa avy eo zareo reo mihitsy no ny escorte nalefa ny officier sy ny maire ben'ny tanàna mihitsy no mivadika fa tsy ny tonga hanatitra ty amin'ny faritsy Bongolava zareo fa tonga nandrava ny omby sivanjato latsaka kely. Tsy tsoro mandidy ny mpangalatr'omby fa tsoro mandidy ny tsena nadiovandrareo ny omby zany hoe rehefa miainga ny melaka ny omby miainga ny Antsalova dia angalariny zalao a Kavandra ao zay tsy mahamenatra mihitsy ny miteny azy fa lay mera be ny tanàna Perinasa lay maharesy io no mpanodikodina ny omby sy mpanao ny taratasy osoka miaraka ny délégué an'Akondromena sy ny délégué any Betsipolitra sy ny délégué ao aminay anankiray zay efa voandresanay tamin'ny préfet omaly dia avy eo hoentina amidy aty Tsoromandidy reo omby n'Antsalova sasany tratra reo koa rehefa hita dia misy délégué avy eo aminay vao roiroy amin'ny fanaovana fiban'ireo manao antsoava amin'ny fanjakana zay andraindraikitra satria lay lieutenant miasa ao Akondromena io dia efa manana omby anjatony maro ary manana milisy zay ampiasay ny exploiteny hoentina miescorte omby dia rehefa tsisy omby escortena dia manodina ny ombin'ireo mpanondrana omby indray izy amin'izao fotoana. Misongadina indrindra ireo nandritra ny feonantam-panao gazety no tanterahana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza io maraina io.